misy olona iray ny babe tambe tsy zaka eny an-dalana. Ny famindrany sy ny fijeriny dia ahatsapana fa olona vonona androso izy. Saingy mibabany tsy zakany. Tampoka teo nanapa-kevitra hanokatra ilay lasaka nobabeny izy mba hijereny ao anatiny. Akory ny agagany, tonga saina tampoka izy. Fa ay, tsy azy akory ny akamaroan'ireo entana nobabeny. Betsaka ireo entana sady tsy ilainy no tsy misy ilana azy, efa betsaka ny lany daty. Ny esoriny avokoa ireo dia indro izy nanondiany, lasa maivamaivana sy mailamailan-kely. Tsy maintsy miaika izy fa mavesatra loatra ny zavatra sakay. Tsy maintsy miaika izy fa leo sy mijaly. Tsy maintsy miato kely aloha vao maka saina. Tsy maintsy savaina sy tinihina tsara ny ao anatin'ny kitapo. Ireo dinganareo no nanavitra azy. Omeo an' Jesosy tokoa ny entanao, saingy arivo izay tsy izy. Ny alahelo, ny lasa, fomban-drazana tsy mampandroso, ny fombafomba-piangonana manampitrotraka fahoriana, ny fahazaran-dratsy napetraky ny ray aman-dreny, ny fanomezan-tsiny ny hafa, ny tahotra, ny filana doka amin'ny hafa, ny finonom-poana, ny fiandrasana am-paoly tsy ho avy, sy ny sisa sy ny sisa. Androany anio dia mijanona aloha. Sokafo ilay kitapo dia dinio izay lazaiko. Esory izay tsy ilaina. Nandray koa anie tsy voatery hitondra kitapo be akory. Omeo an' Jesosy ny entanao saingy arivo izay tsy izy. Zokiandry mampifaly, isika tsy maintsy mandroso. Zokiandry mampifaly manolotra ho anao, isika tsy maintsy mandroso. Iresana amin'ny fampivoarana amin'ny maolona, fanabeazana kristianina, torohevitra ho an'ny tanora sy ny ray aman-dreny. Arahinao isaky ny alarobia amin'ny 1:10 atoandro. famerenana ny alahady amin'ny 8:00. Miaraba antsika rehetra manaraka ny fandarana isika tsy maintsy mandrosoa. Zokiandry mampifaly ny eto amin'ny fitenenana ny namana faly ny eo amin'ny lafin'ny teknika. Manasanao hanaraka ny fandarantsika indray amin'ny tian'ivitya. Manasanao zay anaraka ny toy ny fandarantsika tamin'ny heriny mino fa asosy tsara isika antsika ny lohahevitra zay resantsika androany. Ampiakary kely ny volume ary dia makaterana dia mahazo maka taratasy stylo ihany koa. Ny zavatra andraisantsika farany dia ny resakitsika ny amin'ny fomba famahana olana. Nyresaka ihany koa tsika fa olana Tsipriany tamin'izay hoe inona ny fomba entina mamaha olana, inona ny fomba entina mamaha olana tsy misy vola, tsy mila vola. Dia anankiray tao anatin'izany ohatra ny fampitomboana ny fahalalana, ny fifandraisana aman'olona, fanatsarana ny fifandraisana aman'olona sy ny sisa. Aza mbola tsona aloha zay. Dia androany iresaka aminao ny zavatra anankiray izay anisany mibahana na manakana ny fandrosoan'ny olona.
zavatra anankiray zay mibahana ny fandrosoan'ny olona na de mahay ary izy resaka masika tan'izay hoe ilaina ny fahalalana sy ny fampitona ny fahalalana fa na de mahay ary ny olona anankiray a de tena anisany a manimba sy mibahana ny fandrosoan'ny olona anankiray a ny akamona toetra anankiray a zay tena mahasosotra indrindra de ny akamona de io akamona io a no horesahako a androany a satria ninina holazainy eto zany raha mbola misy akamona na ohatr'izany na tsy fantatry ny olona ny vesatry ny akamona ny na ny faratsian'ny akamona de tsy afaka mandroso a isika rehetra. Inona ary no anomboako azy? Ny anomboako azy a de tehiresaka aminao a andeha tantara kely anankiray no tantaraiko aminao a mahakasika ny akamona. Ndray andro ony a nisy lehilahy anankiray anisan'ny kamo izy io farak'izay kamo ary de tena faratapony a sy tonga lafatra ny akamona zany raim-pianakaviany zany fa de matory mipetraka miravoravo tanana miresaka miady hevitra zay no mbo tena andanin'ny androny fa tena kamo zany raim-pianakaviany zany. Ndray andro de nanantona anazy ny vadiny de niteny taminy nanao hoe rangaho leo an'izao toetranao kamo zao a iza daholo manao ny zavatra rehetra mitotototo atsy mitoto eroa izano mitady vola izano mamaha olana izano manao ny zavatra rehetra ho an'ity tokantranontsika ity fa ianao de eo ianao tsisy ataonao afa tsy mipetraka tsisy ataonao afa tsy matory de miresaka de miady hevitra amin'ny namanao de miresaka fa tena leo ny akamonao ao izy izy lay vehivavy de tsy nakasarotra izy namalina na hoe aza matahotra ianao izy izy fa zange eto ambonin'ity fandriny ity tsy hoe matory fotsiny fa mba mieritreritra koa mitady ny fomba rehetra ialana amin'izao fantrany zao ka hitako hoe tena vahaolany tsara indrindra de andeha an-tany an'ilay olon-kendry a any ambadiky ny tendrombohitra ay ozy izy lay vadiny de roviny ianao no andeha ho any ho any ahy de ndasa aloha fa anao fandaminana kely a de ho any tonga ny ampitsony de tenen'le vadiny izy orangaho rovina ihany ianao no andeha ho any amin'ilay lehilahy olon-kendry fa ianao ne nilaza fa andeha hanantona any de aitoko efa marina toko zany tena marina zany nanangona ny heriny ray manontolo ary lay raim-pianakaviana de niarina de niomana de lasa izy nandeha ho any amin'ny toerana anankiray izay misy ny olon-kendry anankiray de lasa izy nivoaka ny tranony nandeha namakivaky ny ala niandrika tendrombohitra ho any amin'ilay olon-kendry. Tena andalana nefa de nifanena tamin'ny ambody anankiray izy nanontany azy lay ambody andeha ho aiza ianao ry olombelona de namaly izy hoe andeha ho any amin'ilay olon-kendry a fa anontany azy hoe iny anataoko mba hampanankarena ay raha ho any any ianao ozy izy lay ambody de mba hanontanio azy fa za koa manana olana de inona ny olanao izy izy lay lakamo de za io a sady mahikely a no tendakanina nefa tsy mety mahazo aina mihitsy de ay tendakanina ianao de tsy mahazo aina mihitsy de zay ny olanao ne zay ny olako izy izy lay ambody fa mba ampitao any amin'ny olon-kendry any eny ary fa ampitaiko any ozy izy de nitoizany any ny diany rehefa tao aloloha tao indray de nifanena tamin'ny nandalo tamin'ny hazo anankiray izy nahita n'ilay hazo izy de saika inana voniny teo izy rehefa nanantona azy izy de jereny loha ny voan'ilay paoma de nanontany izy hoe
fa maninona koa ty paoma ty ny loza izy tena maly lay hazonanirina na hoe tena olana be amiko mihitsy ozy izy io fa andeha hoaiza moa ianao io tena maly indray raha namana hoe andeha ho any amin'ny olon-kendry ah fa anytany zavatra aminy inona nanontanianao azy o raha tsy mahadiso ozy izy lay paoma de hoe anontany azy aho hoe inona ny fomba atao mba hampanankarena ay raha ho any any ianao ozy izy de lazao azy a fa manana olana ozy izy lay paoma fa isaky ny mamoa paoma na isaky ny mamoa isa-taona de lo foana misy fahasombana foana ny voa zay mbola zay avoakako eny ary ozy izy lay lehilahy de lasa nanoho ny dian'izy rehefa madivadiva ho tonga de nandalo toerana anankiray izy farihy anankiray zay efa mivaingana noho ny atsika fa zara raha misy faritra anankiray a misy rano sisa lay farihy de tao anatin'io farihy mangatsiaka io no indro misy trondro tsambikina mivoaka de miditra tsambikina mivoaka de miditra de lasa izy nanatona de nanontany anazy le trondro hoe hoaiza ianao ry olombelona de namaly izy andeha ho any amin'ny olon-kendry ah anontany hoe fa inona natao mba ialako amin'ny fanotrana fa tena leo fanotrana fa te hanan-karena ay raha ho any any ianao ozy izy de mba teneno aminy zao olako zao de fa inona ny olanao misy zavatra tsy mety afaka mihitsy atao mbavaka ato fa mibahana be de mampijaly ahy izy io ay de ao fa ho ampitaiko any amin'ny olon-kendry zany rehefa nandeha teny izy de tonga tany amin'ilay olon-kendry de tazany tsara ilay olon-kendry mipetraka maka saina ery amin'ny ngoron-drano ery mitodika makany amin'ny masoandro mody de avy izy tena anatona de inona le ataonao zay ozy izy lay olon-kendry niarahaba teo izy niresaka teo izy de sao ozy izy manana fanontaniana ho apetraka aminao apetraka fanontanianao izy lay olon-kendry de namaly izy hoe inona kay no tokony ataoko mba atonga ana hanan-karena ay izay no fanontanianao de izay ny fanontaniako ozy izy ay tsy zavatra koatr'izay tianao resahana amiko de tadidiko ozy izy fa misy afatry ny ny afatry ny trondro anankiray zay ozy izy nyteny tamiko fa misy zavatra mibahana azy ony ao amin'ny tendany ao de mba tiano fantatra hoe inona ny vahaolana de ay trondro manahoana de nitantarainy teo le izy ay teneny izy hoe ao anatin'ny mibahana ao anatin'ny tendan'le trondro ao a misy vatosoa sarobidy de izay no mahatonga anazy miraikitra ao a de zay no ao anatin'ny vavan'ny trondro io ay ozy izy lay raim-pianakaviana lay kamo de misy anankiray kosa izy nanontany manana olana fa lo foana ny azy ny paoma zay mivoaka eo aminy eo de nampitondra afatra koa ny paoma de namaly le paoma hoe zao ary namaly lay olon-kendry azafady hoe zao ary ny vahaolana de zao ny olana de zao ozy izy a misy arena miafina ao ambanin'io hazo io a day manimba ny voa zay avoakany a io arena miafina io zay ny olany ay eny ary ny fahatelo de fahatelo ahoana ozy izy le kamila ary ny fahatelo ozy fotsiny le olon-kendry de ay ve nisy ambody ozy mahikely zay de nanontany inona ono no ataony fa sady tendakanina ozy ny mahikely de ay de nivalina ozy izy lay olon-kendry de zao hoe rehefa zay hano zay olona kamo mifanena aminao eny ary de zay zany mivaly teny ho an'izy telo ozy izy lay ranamana fa ahoana kosa ny valy teny momba anahy lay ianao le te hanan-karena ay zao ary mivaly teny ianao e ndana fotsiny ianao mody a de nilalanao teo ihany ianao izory ay de manan-karena manan-karena ianao ozy izy lasa izy nody teny an-dalana de nifanena tamin'ny
nandalo teo amin'ilay toerana misy ampoma izy de nanontaniana ampoma ahoana ozy ny olo-kendry ay ve problèmenao ny olanao de zao misy arena miafinao amin'ny ao amin'ny fakanao ambaninao ao de zay mahatonga ny fahalovan'ilay vo de zay ny olanao ary mba angaviko anao izy lay poma mba esory daholo lay vatosiana sy tany reto de mba esory tao le arena miafina de ozy izy le kampo iza navitako an'izany za tsy nitondra angato tsy nitondra nininona fa sady tsy manana fahaizana amin'izany aho izy fa efa nanampy anao aho zao de efa fantatrao ny olanao izy de anjaranao sisa eny ary ozy ampoma la sisy nandeha tonga teo amin'ny trondro indray izy de nanontaniany trondro nanahoana ny dia nafinaritra ny dia ozy izy tsara zany ozy izy lay trondro fa nanahoana ny vahaolana momba ny amiko de le anao zao ny olanao ozy ny olo-kendry ny olanao de zao misy vatosoa sarobidy miraikitra ao amin'ny tendanao ao zany fe ozy izy ny trondro ka maninona raha tonga de mba alainao ozy izy fa tena am'senga ianao de mba mahaolana sady mba avitra ozy izy ozy izy lay lehilahy rano mangatsika be ty de za de isahirana amin'io firifiry zay nandalo teo misy antony eo mato tsy nanampy anao ny olona ozy izy ka za no andeha andehitra amin'ny raha mangatsika be io fa efa fantatrao zay ny olanao fa de anjaranao mama azy de eny ary ozy izy le trondro de lasy izy de tonga teny amin'ny ambodi amin'izay izy de nanontaniany ambodi hoe nanahoana ihany le izy nahita ny olo-kendry va ianao de nahita ka de ahoana hony ka ny ana hony ny vahaolako hoe nasainy mandeha mody fotsiny fa rehefa mandeha mody hony de manan-karena ozy izy lay ambodi ary nanahoana lay olako ina ihany no vahaolana ny vahaolanao indray ozy izy lay lehilahy de zao ny afatra hony hoe zay kamo zay olona kamo hitanao eny an-dalana de tonga de ino hohanina tena vahaolana tsara zany ozy izy lay ambodi de narapany lay kamolahy inona moa zany lesina azy tsoahana am'izany lesina azy tsoahana de tsotra itsika raha mbola manaiky ho vesaran'ny akamoana de ho arapaky ny akamoantsika ary tena ho potika sy levona isika misy olona tena kamo fa be teoria be fotsiny mahay zavatra be ao fotsiny de tsy mety manomboka akory izy misy olona mahavita manangona fahalalana mahavita mandeha lavitra mamonjy conférence mividy boky raha zao zavatra ampianariko sy ampitaiko zao de mety ho lanin'ny tsenjery mahavita manangona fahendrena fa tsy malala ny tena dikany akory tsy mety mampiatra akory ny zavatra efa fantany manana fahalalana fa tsy mety mampiatra akory satria manino misy akamoana ao anaty ao ary ny tena loza de misy karazan'olona zay sady kamo izy no tia fivavahana reny olona reny no tena faran'izay mienjana be ao fanitry be ny firenena rehefa ny olona zay sady kamo zay izy ka hoe mahay toko sy andininy na mahay fivavahana be nefa sady kamo de tena ratsy noho ny mpangalatra fa potika zay manodidina azy ary potika ny afaran'ireny olona reny satria ratsy ny akamoana raha tianao hoe ho ampiana toko sy andininy kely zany resakitsika zany na asiana fahalalana avy ao amin'ny baiboly de isentikelytsika de trizantsika rehefa avy eo de ho hitanao izy Sun
tanderaka io milaza o be diplôme tsisy apokio fa ny vavany fotsiny mitsotsony mankaleo io isan'andro hitako foana tena zao eo fa ny marina depoma mbolo mekio ataoko malala ny ananan tsara fotsy somerio io kono anatana aleo anao eo miseho be tsindry be kafara tsy angeringery aty fa tonga de bakara oyaye lilika lave ty tsy misaina oyaye nisipandray ventavandraina oyaye isan'andro miferinaina oyaye tsy marano tsy malaina oyaye lilika lave ty tsy misaina oyaye nisipandray ventavandraina oyaye isan'andro miferinaina oyaye tsy marano tsy malaina. Arak'izany dia hitantsika teo a fa tena ratsy ny akamoana io akamoana io a dia tsy voatery hoe manjo ny olona ratsy saina fa na ny olona tsara saina koa ary dia mety ho tratry ny akamoana. Ny akamoana dia tena manimba fiainana ary tsy ny olona izay misy azy ihany ny simbany fa ny manodidina azy ihany koa dia simba miaraka aminy. Raha ianao manambady olona kamo a dia potika ny fiainanao. Raha ianao no mifanerasera amin'ny olona kamo dia ho potika ny fiainanao. Raha ianao no miray vodirindrina amin'ny olona kamo dia ho potika ny fiainanao. Raha ianao no mitavandra olona kamo dia ho potika ny fiainanao. Raha ianao no tisy mikolokolo olona kamo dia ho simba ianao. Noho izany aza manakaiky ny olona kamo, aza mitakosina amin'ny olona kamo, aza mba mandany andro miresaka sy miadevitra amin'ireny fa ratsy ny akamoana ratsy. Ndresako teo moa zany hoe manahoana raha ny ao amin'ny baiboly no hodinihana inona ny lesona izay omen'ny baiboly a. Manaraka tsika miresaka boky hafa fa androantsika resaka baiboly. Vao mitady momba ny akamoana fotsiny tsika dia afaka mijery ao amin'ny ohabolana. Ohabolana 12:7. Ohabolana 12:7. Izao ny voasoratra ao. Ny kamo tsy mety mihaza na koa hoe ny kamo tsy mahatono izay nohazainy. Ny kamo tsy mety mihaza, inona ny dikan'izany? Ny kamo a tsy mba mety misahiran'izany. Mangataka lava ireny. Reny dia mahita olana olazaina foana. Ary na dia omenao zao ary izy ohatra ka sendra na nihaza izy ka nahazo a tsy vitany akory manatono an'iny na mahandro an'iny satria kamo izy. Misy moa ao an-trano ao dia misy ankizy a, misy olona kamo mahandro vary sy laoka, kamo mahandro vary sy laoka. Lay andrahoana efa misy a, lay hohanina efa misy fa dia tsy vita fotsiny izao no mahandro an'ilay izy. Zany akamoana zany dia tena akamoana mihoapapana, tena tsy hita izay ilazana azy. Ny baiboly dia milaza fa tena ratsy izany toetra izany. Misy koa ao amin'ny ohabolana 7:7 dia misy an'izao teny izao. Ohabolana 7:7 dia hoe ny fanahin'ny kamo maniry fa tsy mba mahazo. Ny olona kamo zany dia be faniriana. Tena hoe tonga amin'ilay tenintsika hoe manao ary zato am-pandriana. Ary dia tena manam-potoana hanofisana mihitsy ny olona kamo. Betsaka ny azany tanjona, tena betsaka ary tena mamirapiratra ny tanjona sady tsara. Fa tsy azony zany ozy satria mijanona ho faniriana fotsiny ihany. Noho izany a ialana ny akamoana. Misy anankiray matsikaiky anako nefany a voalaza ato amin'ny ohabolana ato. Ohabolana 2:20 izy io a 4:20. 2:20 4:20. Izao le voalaza ny mpanoratra ao. Toy ny varavarana mihodina amin'ny saviliny. Toy ny varavarana mihodina amin'ny saviliny. Dia toy izany ny kamo eo amin'ny fandriany.
inona ny tiany mpanoratra lazaina misy olona kamo a mitovy amin'ny varavarana ny varavarana misy savily anankiroa na anankitelo amin'ny varavarana ahodinao izy a de mikisaka mikopaka izy fa saingy tsy lasa lavitra fa eo ihany eo amin'iny zavatra isaviliana iny izy mihetsika eo ihany izy mihodina izy fa eo ihany de ohatrany koa ny olona eo ambony fandriana ny kamo miainga mifoka tafaverina ambony fandriana ihany mifoka eo ambony fandriana ihany andehanao an'izao a de mifo tafaverina ambony fandriana ihany miverina manao Facebook sy internet andehanao an'izao a tafaverina ambony fandriana ihany mijery an'le série isan-karazany reny andehanao an'izao misavily fotsiny de tafaverina eo ihany de ohatr'izany mihitsy ny olona kamo ary faramoa de amin'ny ohabolana fahinina amby roapolo andiny fahinina ambin'ny folo manao hoe ny kamo izy manao ny tenany hoendry mihoatra noho ny olona fito izay mahavaly tsara ohabolana enina amby roapolo andiny fahinina ambin'ny folo zany ny kamo a manao ny tenany hoendry mihoatra noho ny olona fito izay mahavaly tsara inona ny dikan'izany misy olona mahay zavatra intelligent be a fa ny olona kamo anankiray hono mahavita manohatra olona fito intelligent na manatsaina fa mahita olona zay na ny kamo rehefa raikitra ny adevitra mahita valy foana ny kamo mba tsy hanaovany zavatra hitany daholo ny lafiratsy ny teknika sy programa rehetra zay resahanao amin'io ary de mahita alaolana foana izy alana amin'io ka na misy olona manampaizana fito ary mifaninana aminazy eo miadevitra amin'io de resin'ny olona kamo foana indrindra moa fa hoe hitantsika hoe sady kamo izy mahitoko sy andinina tonga de petahany an'izany hoe zava-poanao anareo no matony mifo maraina sy ny alipandry fa zany de menao malalany na de matory azy izy de tonga de tankiny ianao miresaka aminy asainao matory nefa izy tsisy ninona azony akory ny fahenao no asainy mba mbampindramy 10 000 kely aloha ary hanina aloha nefa n'izy amin'io a everiny fa eo amin'ny alalan'ny fatorina ny atonga azy mahalala an'Andriamanitra zany koa moa mbola fampianarana tena mila azavaina koa misy olona mieritreritra fa matory zany ny mahalala an'Andriamanitra zay no tokony ataony nefa ny tokony izy a tokony atao zay afantaranao an'Andriamanitra mba ho fantatrao ny secret an'Andriamanitra sy ny fomba fitahiny efa nampianarintsika zany tany amin'le sika tany aloha hoe ahoana secret an'Andriamanitra io a sy ny fomba hitahin'ny olona rehefa hainao zany de na matory ary ianao de miditra ny volanao rehefa hainao secret amin'ny fomba fitahin'Andriamanitra ny olona efa nampianarintsika teto zany zay mahatakatra ny tiako teninina mahafantatra an'izay ndresantsika teto nisy nanontany zay koa mantsy hoe ianareo le miresadresaka amin'ny Facebook sy amin'ny radio sy télé manorinoro-hevitra momba ny fiariana sy ny développement personnel io rehefa firy million ka iny vola voangina de afaka miteniteny manoritoro ohatran'ireny de ny valany de le lazaina amin'ny baiboly hoe rehefa matory ianao nefa miditra ny volanao de afaka manoro-hevitra amin'izay ianao zay fotsiny rehefa sady matory ianao no miditra ny volanao aminao matory iny miditra ny volanao any ambadika any de afaka manoro-hevitra ianao satria ny olona tain'Andriamanitra de mahazo an'izany na de matory ary izy zay mahalala an'Andriamanitra noho izany tsy tsara ny kamo any tsy mahafinaritra ny kamo samy miezaka miala amin'ny akamoana efa betsakitsika zay nanao promesse zay nanao fanekena zay nanao défi zay hoe za anao an'izao fa mampite anontany de aizary le izy atomboy amin'izay le izy jereny farafaratsy mba tokony hoe natomboka le izy de nisy lesona antsoahana de atomboka fanindroany indray mba ahafahana manitatra ny fiainana sy mandroso fa raha tsy manomboka mihitsy fa entin'ny akamoana fotsiny eo a de ny zavatra rehetra hay momba ny fivavahana sy ny fahalalana rehetra lazay entina manamafy ny akamoana de lasa olan'ny olona fotsiny eto isika de tsy mahafinaritra ho aza ny kamo zany tena anisan'ny tena fahavalo a namana farak'izay mila hialana ny kamo ary be deaibe ny afantarana azy le ndresantsika teo ny kamo tsy mety mihaza tsy mahatony zay nohazainy ny kamo a be fanirina fotsiny fa tsy mba manatanteraka akory ny kamo a ohatra ny varavarana mihodina amin'ny saviliny tsy lasa lavitra fa takaveriny ambony fandriana foana isak'izay manao zavatra de ny kamo a be adevitra be
mahavita mamaly a olona manam-pahaizana anankifito ny olona kamozon'ny baiboly hoe tsy hitako tsony zay tenenina fa hiala amintsika niny kamo ny akamoana hiala amintsika ane io a fa mba olona mazoto ane isika tadidio fa na misy ary Andriamanitra hoe misy ary ny fitsaran'Andriamanitra de Andriamanitra de miasa andro aman'alina ozy ny tenin'ny Kristy hoe ndraiky miasa ozy izy izaho koa miasa de ndraiky miasa isan'andro de miasa Andriamanitra. Misy koa ny olona mitsahatra rehefa tonga ny andro fafito fa azadiny fa ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahenina ane ka fiasany misy sady mitsahatra izy andro fafito no loza mivorivory koa ny andro voalohany de akamona ihany zany fa rehefa hoe misy manaja andro fitsarana de tokony hanaja ny andro fiasana ihany koa fa tsy hoe sady efa tsy miasa ny sabotsy na tsy miasa ny lahady de sady tsy asa koa ny lahady na tsy asa ny alatsinainy fa mbola akamona koa zany noho izany a oka zay ny akamona e fa na tiatsika na sy tiatsika raha teo tafita amin'ny fiainana isika tsy maintsy mandroso mirary soa e zokiandro mampifaly manolotra ho anao isika tsy maintsy mandroso iresana amin'ny fampivoarana amin'ny maolona fanabeazana kristianina torohevitra ho an'ny tanora sy ny ray aman-dreny arahinao isaky ny alarobia amin'ny 1 atoandro famerenana ny alahady amin'ny 8